Isokatra manomboka rahampitsy tokoa moa fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka nisy indrindra ary ny afatra avy amin'ny ministerany atitany ho an'ireo kandida sy ny mpanohana azy. Vola ravoavy eo amin'ny sariny tsiry Rakodarsan. Mampatsiahy ny kandida roa amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy ny kandida solombavam-bahoaka ary mpanohana azy avy mba hanara-dalàna mandritra ny 20 andro isian'ny fampielezan-kevitra ny eo anivon'ny ministeran'ny atitany. Mila manaraka ny lalàna isika rehetra satria fifidianana anankiroa, izany hoe fampielezan-kevitra roa ary olona amanarivo no indray milatsaka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fanohanana ny kandida fifidianana filoham-pirenena, koa raha tsy misy ny fifandaminana sy ny fanarahana an-dalàna dia isavoritaka ary sarotra ny atrehana an'izany fampielezan-kevitra zany. Ny tena tiany asongadina dia ny fanajana aloha ny lalàna mifehy ny famorim-bahoaka akalamanjana anaovana ny fampielezan-kevitra ara-politika. Averina indray fa dia tsy maintsy manao fampandrenesana mialoha any amin'ny solon-tenam-panjakana dia ny lehiben'ny distrika izy ireo rehefa mahazo ny faneken'ny tompo-toerana. Ka ny tompo-toerana dia mety ho ny ben'ny tanàna, mety ho ny lehiben'ny fokontany, mety ho an'olon-tsotra. Izany hoe tsy tokony hisy fanambarana mialoha hataon'ny mpanohana kandida na ny kandida tonga any amin'ny solon-tenam-panjakana raha tsy misy ny faneken'ilay tompo-toerana. Raha misy ny fafanindrian'ny fangatahana ny toerana dia anjaran'ny ratsamangaiky ny senita no mandamina amin'ny alalan'ny atsapaka mikasika ny fahazoana toerana afaka anaovana famorim-bahoaka. Nasiany teo anivon'ny ministeran'ny atitany Tsindrom-peo ihany koa ny momba ny peta-drindrina. Tsy hivona fa tsy azo anaovana famorim-bahoaka mihitsy ny andalam-be sy ireo toerana maro izay efa voalazana lalàna toy ny fiangonana, ny toby miaramila, ny tranom-panjakana sy ireo hafa izay efa nambara hatramin'izay. Eo ihany koa ny fametrahana ny peta-drindrina dia mba mamerina ihany koa izay tokony fanarahan-dalàna amin'izy ireny satria mazava ny voalazan'Andriamatoa minisitry ny atitany fa dia ho avy ny fanasaziana. Araka izany dia hoentitra ny eo anivon'ny ministeran'ny atitany amin'ny fampiarana ny lalàna.